Ho ampitomboana mandrakariva ao aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro rainay ao amin'i Jesoa Kristy zokinay. Ilay Andriamanitry ny fahatsarana rehetra ka miahy anay sy mitantana anay mandrakariva amin'ny zavatra rehetra raha teo. Misaotra anao izahay noho ny amelombelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao ka ahafahanay mandrakariva miaina sy mivelona amin'ny fahasoavanao. Ankehitriny ary izahay, ry Andriamanitra rainay io, dia hiaino sy andre ny teninao, koa sokafo ny fonay, sokafo ny masom-panahinay, ny sainay, andray ny teny tsara avy aminao Andriamanitra ho anay. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny bokin'ny Hebreo toko 9, andininy 17 hatramin'ny 20. Nomofinaina voalahatra ho antsika indray amin'ity andro anio ity. Hebreo toko 9, andininy 17 hatramin'ny 20 farany. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony ny anianana, dia nianiana tamin'ny tenany izy ka nanao hoe: hitahanao tokoa aho ka hahamaro dia hahamaro anao. Ary araka izany, rehefa naharitra tsara i Abrahama, dia nahazo ny teny fikasana. Fa ny olona dia mianiana amin'izay lehibe noho ny tenany, ary ny fianianana dia ataony mba hahamafy ny teny, hampitsahatra ny fifandirana rehetra. Ary amin'izany, raha Andriamanitra tahany eo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana, ny tsy fiovan'ny sitrapony, dia nataony mafy tamin'ny fianianana izany, mba ho zavatra roa aloha tsy mety miova, izay tsy hain'Andriamanitra andaingana, no hahazoantsika famporisihana mafy, dia isika izay nandositra hihazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika, izay ananantsika ho vato fantsiky ny aina, sady mafy no tsy mihetsika, ary miditra any anatin'ny efitra lamba, tany no nidiran'i Jesoa ho mpialohantsika, rehefa tonga mpisorona be mandrakizay, araka ny fanaon'i Melkizedeka izy. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo, tahaka izay efa nahafantarantsika hatramin'izay ny bokin'ny Hebreo. Ny bokin'ny Hebreo dia epistily izay nosoratana ho an'ireo jiosy kristianina, izany hoe ho an'ireo olona izay nahalala tsara ny fomba mpivavahana jiosy, ny momba ny fisoronana jiosy, ka hitondrany ny mpanoratra ny fampitahana samihafa mahakasika ny fivavahana jiosy sy ny fivavahana kristianina. Eto amin'ity mofinaina ity dia resahana manokana ny momba ny teny fikasana izay efa resahana betsaka izany any amin'ny testamenta taloha. Dia indro resahana indray ny momba ny teny fikasana ato amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao. Ny teny fikasana ambara eto voalohany fa izay ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny teny fikasana dia izay ataon'Andriamanitra amin'ny olona, izany hoe miankina amin'izy Andriamanitra, fa tsy izay ataon'ny olona amin'Andriamanitra akory, ny antsoina hoe teny fikasana. Tsy miankina amin'ny olona voafidy
na amin'ny olona tsiraray avy ny teny fikasana fa miankina amin'izy Andriamanitra irery. Hitantsika eto anie ohatra ny fianianana izay atao makasika ny fianianana tamin'ny Abrahama. Raha nanome ny teny fikasana tamin'ny Abrahama Andriamanitra dia tsy niankina loatra tamin'ny Abrahama zany, fa Andriamanitra manao fanekena ho an'ny tenany, Andriamanitra nianiana ho an'ny tenany no nanome ny teny fikasana ho an'ny Abrahama, ka nahatonga ny Abrahama nahazo an'ilay fitahiana hoe hitahanao tokoa aho ka hahamaro dia hahamaro anao. Zany hoe zany Andriamanitra no miantoka ny teny fikasana ka manolotra izany maimaim-poana ho an'ny olona. Andriamanitra no iankinan'ny fanomezana ho an'ny olona fa tsy miankina amin'ny maha-olom-boafidy akory. Hitantsika eto fa ny fianianana hoy ny voalaza dia fianianana amin'ny izay lehibe. Zany hoe zany ny olona izay manao fanekena na fianianana dia manao fanekena amin'ny patron izy. Ka Andriamanitra ambara eto fa mianina amin'ny tenany. Ary isika koa zany amin'ny fotoana rehetra izay anaovantsika fanekena dia manao fanekena amin'ny patron antsika. Raha misy fotoana tia anivon'ny fiangonana manao fanekena isika dia manao fanekena amin'ny patron dia Andriamanitra zany. Andriamanitra le niantso sy nifidy antsika ho amin'ny zara fanompoana no anaovantsika ny fanekena satria izy no lehibe antsika. Ary zany koa raha eo anivon'ny firenena ohatra ka misy mpitondra manao fianianana dia fianianana eo anatrehan'ny vahoaka satria ny vahoaka no patron. Arak'izany dia izay tian'ny vahoaka, izay hibaikoan'ny vahoaka, izay takian'ny vahoaka sy filan'ny vahoaka no ataon'izay mianina fa tsy arak'izay tiany akory. Ambara ary fa miankina amin'izay lehibeny ny fianianana atao. Raha eo anivon'ny firenena dia ny vahoaka no lehibe ny mpitondra. Raha eo anivon'ny fiangonana dia Andriamanitra no lehibe ny mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy. Arak'izany ny soa azontsika avy amin'Andriamanitra dia no ny finiavany manolotra izany ho antsika. Ny teny fikasana dia avy amin'izy Andriamanitra fa tsy avy amintsika tsy akory. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ihany koa eto, raha mamaky manomboka amin'ny 1:7 ka hatramin'ny 2:20 farany tsika dia mahita fa ny teny fikasana dia maharitra mandrakizay. Ny voambolana izay ampiasain'ny mpanoratra eto dia ny voambolana hoe tsy miova. Tsy miova ka tsara fototra tahaka ny izay ambara amin'ny 7:20 tahaka ny vato fantsika hoy izy, mafy tsy mihetsika. Zany no ananany ilay toetra maharitra mandrakizay. Tamin'ny andron'ny Abrahama dia nanome teny fikasana Andriamanitra, koa na dia nandalo fiovaovana samihafa aza nandritra ny vanim-potoana samihafa dia nohazon'Andriamanitra mandrakariva ka no tanterahan'Andriamanitra tamin'ny vahoaka voafidy io hatrany ny teny fikasana. Efa nambara tamin'izany fa hita azo tokoa izy ka hahamaro dia hahamaro, ka na dia efa antitra aza dia ny tanterahan'Andriamanitra zany teny fikasana zany nomeny taranaka i Abrahama. Nomeny teny fikasan'Andriamanitra fa handova tany vaovao, tany Kanana, tany tondra-dronono sy tantely, ka na dia namakivaky vanim-potoana ary dia no tanterahan'Andriamanitra izany taty aoriana. Satria ny teny fikasan'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay.
tsy miova, miorina eo ambony vato fantsika ary mafy tsy mihetsika. Eto amin'ny andininy 7 tapany farany sy ny 20 dia resahana eto ny efitra lamba tamin'ny andron'ny mpisorona be. Io efitra lamba io dia efitra lamba izay ny i Melkisedeka izay lehiben'ny mpisorona ihany no afaka miditra ao mba hiaona sy hifandray amin'Andriamanitra. Ka ny tena fahatanterahany asa fisoroana dia tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy, izay namaky ny efitra lamba tao amin'ny tempolo talohan'ny hafatesany, dia tonga anjaran'i Jesosy Kristy indray izany no manana fahefana hiditra amin'ny efitra lamba io. Anjaran'i Jesosy Kristy indray izany no mpanelanelana amin'Andriamanitra. Tsy misy mpanelanelana hafa intsony andrasany mino ampifandray azy amin'Andriamanitra. Ny tanjona zany dia ny hanatanterahana hatrany ilay teny fikasana eo amin'ny mpino, koa ambara fa ao amin'ny Jesosy Kristy ilay mpisorona be vaovao dia ao no hanovozany mpino ilay teny fikasana ilay maharitra mandrakizay. Te ilaza amintsika ry havako ty tenin'Andriamanitra ity, te anambara amintsika zao soratra masina zao fa ny toetran'Andriamanitra ilay tsy miova mihitsy, ilay toetran'Andriamanitra izay tsy mihetsika sady voaorina tsara no indro ampanarahany amin'ny teny fikasana, ka manahaka azy Andriamanitra tsy miova ny teny fikasana ho an'ny mpino. Revako malala ho anao ary izay efa nandray izany teny fikasan'Andriamanitra izany, mety misy vina samihafa iantson'Andriamanitra anao, mety misy antso samihafa izay efa renao tamin'Andriamanitra. Mandrakariva manontany tena isika hoe aiza ihany, mandrakariva to mila ketraka, mila hamoy fo, to tsy tonga any akory, tsarovo ry havako fa tsy miova Andriamanitra. Ary raha tsy miova Andriamanitra dia tsy miova ihany koa ny teny fikasany, fa izay efa nambarany tsy maintsy tanterahany. Ary indrindra ny toko lehibe ho antsika dia ny manovo izany sy ny miandrandra izany ao amin'ny Jesosy Kristy, ilay fototry ny fonontsika. Jesosy Kristy ilay fototry ny teny fikasana. Jesosy Kristy, ary ao amin'ny Jesosy Kristy no iorenan'ny fanekena rehetra, koa ao aminy sy ny teniny no azontsika manantena tsara ny amin'ny mandrakizay izay efa nampanantenan'ny Tompo antsika. Dia mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo hiorina tsara sy hiorina mafy ao amin'ny Jesosy Kristy sy ny teniny, fa izy ny fototry ny teny fikasana ho antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra ray ao amin'ny Jesosy Kristy zokinay, misaotra sy midera mankalaza anao zahay. Misaotra anao zahay noho ny famondram-ponao tsy miova, ilay maharitra mandrakizay. Misaotra anao zahay ilay teny fikasanao izay efa nifidiananao anay tsiraray avy, izay efa nantsonao hatramin'ny voalohany dia tanterahanao hatramin'ny farany. Ankehitriny ary dia mametraka eo ambany fahasoavanao zahay, Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy, ny vina na ny tetikasa samihafa izay efa noeritreretinay, izay efa natsanganay tamin'ny voalohan'ny taona, na tamin'ny fiainanay manokana, na teo amin'ny fanomponay, na ho an'ny isan-tokantrano, ireo izay manana tetikasa projet samihafa. Andriamanitra angatahanay ianao ilay Andriamanitra mpanatanteraka sy mpanome, omba ny tsiraray avy, omba ny ankonana rehetra, omba ireo rehetra mitalao ny fombanao.
Tompo mahatoky izahay fa miasa ianao ary miasa mahery, tsy misy mahasakana, ka mahatanteraka izay efa nokasainao raha teo ka tantano araka ny sitraponao izany. Ataonay sy angatahnay ary izany vavaka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy Mpamonjy, fa ho azy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.